Otry ary toretsirory be mifazabe efa lerany avao any ve leran'ny tanako yes tanako andao tonga soa eto amin'ny fandaharana tanako. Salama e, tonga soa indray eto amin'ilay fandaharana vokarin'ny Tanazava dia ny tanako anehoan'ny feon'ny ankizivavy sy ny tontolony. Salama say Kamelia, salama Oralita, salama daholo ny mpijery rehetra. Faly indray izahay miara-mitapatapa aminareo eto. Fandaharana vaovao be ity ka aza miala rehetra. Mahazatra dia ny fampahalalam-baovao mpanazava no ankafantsika amin'ny fandaharana dia ny zanam-pandaharana Fiasako. Tamin'ity indray nisoraka ity dia nanantona ny teny an'iziny faritany mijery ny hetsika nisy teny amin'izy ireo. Andao anie nisy ireo faritany izay nanatanteraka lalao nasionaly teo anivon'ny sampana maitso tamin'ity volana ity. Ny fandimby vela dia lalao fifaninanana ho an'ny sampana maitso eto anivon'ny mpanazava eto Madagasikara izay ampitaina amin'ny alalan'ny lalao. Misy taridalana avy any amin'ny Fohibe Pikambanana nandraisanay ny lohahevitra hoe voaka aloha loatra sy fahaisana nofa aloha loatra nandritra ity lalao ity. Tao anatin'izany no nitadiavanay vahaolana sy ahafantaranay ny olana mahatonga ny tranga io. Miavaka ny lalao satria miainga avy amin'ny fivondronana, faritany ary mifarana amin'ny nasionaly. Tamin'ny alalan'ny lalao izay nataonay teo nahafantaranay ny atao hoe voaka aloha loatra sy ny firaisana aloha loatra. Vokatry n'izany amin'ny ankizivavy. Ny vahaolana ho arosinay amin'izany dia nanao fametanana izahay ho amin'ny ankizivavy mitovy aminay. Tany teny aho dia izao vokatry ny natao. Say teny aho mbola mianatra aloha. Nanamana ny avy aho izao atafita. Tsy nanomana no avy katrany am-piandohana aho. Izao lasa nenina satria tsara say. Asoroana nefa izany. Tahay miteny hoe tsy. Dia misaotra indrindra. Mahafinaritra foana ny mijery ny hetsika mpanazava. Fompatanana ihany koa ho an'ireo izay nanatrika ny fiofananam-piandraikitra tamin'ity volana ity. Hiditra amin'ny zanam-pandaharana manaraka sika izao dia ny ansenseatra. Loahevi fanabeazana mikasika ny MHM izao no andeha ho fantarintsika bebe kokoa. Mahaliana kosa izany andao ary. Efa tonga fotoana namatiry isan'andro. Efa tonga fotoana efa tonga fotoana namatiry isan'andro. Fa ino reto zao hira zao? MHM. Ny MHM na menstruel hygiène management dia loahevi-panabeazana iray atao amin'ny mpanazava eto Madagasikara izay manazava momba ny fahadiovana rehefa tonga ny fahadim-bola. Dia ina daholo ny resahana amin'izany? Hitanise sika vehivavy dia tonga fotoana eka hoe dia rehefa tonga fotoana tsika vehivavy dia iny raha mivoaka amin'ny fitaovam-pananantsika iny tena mamparary antsika indraindray. Misy moa marary, misy tsy marary fa iazo marary eka. Dia rehefa marary dia ny olo rehetra moa izany tsy mitovy ny durée fotoana fa ny sasany 3 efatra herinandro misy tapa-bolana mihitsy. Hitantsika misy tsampikely tantarany teo ny vehivavy rehefa tonga fotoana dia tokony tsy homenatra izany dia ny vehivavy rehetra tonga fotoana satria efa voajanahary. Dia ina daholo izany atao rehefa tonga ny fahadim-bola. Hitanse maka slip madio se dia apetraka eto. Efa misy an'ity bokotry ity misy ipetana izy amin'ny slip amin'izay tsy mihetsiketsika. Aoe. Dia mila misasa koa hariva dia atoandro dia maraina. Maraina atoandro hariva. Dia mila misasa koa isaky ny adiny efatra. Amin'izay mba tsy dia tena hoe mamofona be ny raha iny izany. Dia tokony manao fanatanjahantena ve? Dia inapy ny tokony atao rehefa tonga ny fahadim-bola? Tsy mampanino an'izay ihany
raha tsy tena marary dia afaka manao fanatanjahantena na afaka mandeha mianatra na miasa. Fa raha tena marary kosa dia afaka miara-mpanabe na mpampiasa ihany sesa. Fa na izany ary mila mihinana legioma sy voankazo ary misotro rano be dia be satria manary raha be dia be izay amin'iny fotoana iny. Manomboka izao dia haiko ny zavatra atao mandritra ny fatim-bolana. Za koa mba hiara-lalao aminareo. Rehefa tonga fotoana, rehefa tonga fotoana, rehefa tonga fotoana, rehefa tonga fotoana, fa iny izany alaka maloto iarana, rano madio isasana, ampidirina indray fa zao salamy zao sy ianao. Andao indray ary isika anaraka zanam-pandarina manaraka dia ny teny mampifanty. Hoanye. Indray miara-banse mpanaraka ny fandaharana mpanako. Koa satria moa ny fikambanantsika fikambanana manabe sy mikolokolo zazavavy sy zatovavy dia resaka kely momba ny vehivavy indray isika. Ahoana hoe soratra masina ao amin'ny ohabolana toko 1:17 momba ny vehivavy. Manasanse maky an'io soratra masina ao amin'ny baiboly io toy ny ahoana indray ny vehivavy tsara ho ity soratra masina. Voalohany ny vehivavy tsara dia vehivavy mazoto miasa, vehivavy manao fiariana, vehivavy matanjatsaina, vehivavy be herim-po, vehivavy antra olona tia manampy ny mila vonjy, vehivavy mitsinjo ny ankonany amin'ny lafiny rehetra ihany koa, ary vehivavy miteny ampahendrena, vehivavy be famindrapo, vehivavy mahafaly ny ankonany, fa indrindra vehivavy matahotra an'Andriamanitra. Dia izany ny fanabeazana entintsika ho amin'ny zatovavy sy ny ankizivavy. Raha renim-pianakaviana isay dia iaino izany. Fa be azo amin'izany ihany koa ny ankizivavy sy ny zatovavy izay andraikitany izay. Raha soatsika indray, manaraka indray eo. Mandeha ho ilay fotoana e. Fa ahoana ho Camélia? Ie, izany mihitsy. Efa volana mindray izao ny manaraka io. Dia ankalaza ny fetiny ireny isika. Efa miomakomana mitaditady hoe inona ary no fanomezana azo atolotra azy ireny. Dia ity misy asa tanana kely iray, voninkazo tsy mba malaza, afaka atolotra ny renintsika ny namana, ny raitapoa na koa ny olon-tiana. Hafa kely kosa, andao hoe jerena. Ravaka ny anarako avy eo amin'ny fivondrona soamasoandro fihavaozana Douglas Ampanamena. Nofy ny anarako avy amin'ny fivondrona tanety be fitiavana Mpiandraikitra Sampanamaitso. Eritaona teo izay nanomboka neditra tanatin'ny sehatra ny fampiangona lanonana. Dia tao anatin'izay no nitsirany konkoa ny hevitra hoe maninona marina moa izany raha mba manangana sy manamboatra ireny voninkazo tsy mety malazo ireny. Dia tao anatin'izay konkoa nisy namana anankiray izay ny tena napirisika be hoe maninona se raha manao an'ireny voninkazo ireny fa tena sady mety no mba misy fidiram-bola kely konkoa afaka miditra aty am'se. Tena hitako fa azo atao fanomezana voninkazo mila amin'ireny rose natoraly ireny anefa mora malaza izy ireny. Ity sady tsara endrika no afaka atao souvenir no azo atao haingon-trano koa rose éternelle. Ity aloha ny akora fototra iangantsika voalohany indrindra dia ruban izy ity zany no ahafahantsika mahazo an'ilay raozy ohatran'izao. Dia mila ihany koa tsika ety ahafahantsika manety azy ho tonga ohatr'izao aloha voalohany dia avy eo mahazo ohatran'izao tsika rehefa avy eo. Dia ao aorianan'izay ilay mila ihany koa tsika
tahona brochette fa amin'ity zany efa le somary kalitao kokoa zany mba ahafahantsika mahazo endrika tsara amin'ilay tigen'ilay voninkazotsika azontsika ohatran'izao. De mila ihany koa tsika col bougie mitahatsika an'ilay rose mila ihany koa tsika pistolet ahafahantsika mametaka an'le izy tsara ho kalitao kokoa. De ny tsikely sady tsy azo adinoina indrindra de ny emballage izay ahafahantsika mamoaka azy ho bouquet rehefa avy eo satria tsy mijanona ohatr'izao fotsiny izy ireto fa ho atambatritsika anankiray. De raha tiatsika izy tsiro ilay izy ahafahantsika mahazo endrika tsara kokoa noho izao de mila ihany koa tsika paillette ahafahantsika mahazo an'le fe manjelanjelatra ireny. Nanampy anay anana fidiram-bola ny fanaovana azy itony ary ale tena dia tsy akin-drivotra intsony amin'ny ray aman-dreny na izany zavatra amin'ny mpanazava Isika tsirairay avy indrindra fa isika vehivavy dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Aza matahotra ary aza manampy trandraka ny talenta izay ananany se miainga amin'ny zavatra anankiray tiany se izany dia aza matahotra ny voatra sy voaka amin'ny zone de confort fa trandrao io fa io talenta kely ao anatin'ny se io mihitsiny le tena izy. Zay fa misaotra betsaka dia mankasitraka indrindra. Misaotra betsaka. Tsara ny nataony, tsara tena tsara sady mendrika hoan'i Jesosy. Tapitra tsara sy ny fandaharantsika satria dia satria hiaraka aminareo foana fa indrisy moa voafetraka fotoana. Misaotra anareo nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia kopatanana ho an'ireo ekipa rehetra fanjiriny. Fa izao asantsika kopatanana manokana amin'ny fandaharana manaraka ka ireo izay dimy manao commentaire voalohany dia ataontsika kokoa dia aza dimy milaza farita amin'izy se zay ny masakazana toetra ka tika tianareo dia asio j'aime, commentaire dia partageo. Ity ambany kosa indray ny miaraka hifandraisantsika. Velonika Maria, veloma Marita, veloma Daholo.